Ilay alina mistery tantara no soratan'ny Aloka Tifson. Aizy aorim-bainina tsy mahita mihitsy nareo zany a. Ay le ty raha Fredy marina dia ahoana le ty fa misy inona? Zao ihany le tsy miandry sipa ioko. Aiza Mbola tsy hitafona ny kialatra am'izao tovy sereo tena ohatry ny atabo koa ny momba an'iny fa mamilafila loatra fa izy aloha zany sipy zany fa nga mbola atsikobonareo iny miary ihany le tsy ay miary le sipa mibosy ao amin'ny droit iny izy indrindra le tsy ritefy ary fatatrelaka izy ohatra mba metimety amintsika iny fa diso mampifilafila loatra kialako zao teneniko an'lary Fredy sipa tsy milamy iny ataboy ihany le ty fa tsy milamy mahona le ty raha tefy sipa tsy mijanona amina bandy ray zany le ty iny zay ianao zay sa nareo ihany koa moa kay mitoviko samy tsy andalovana iondray elahy nareo ny tsy te hikôty eo dia zay no aleo tsynjovina ihany lesy ny fahasalamana ry Fredy mandalo ny ely ty tsika ny eto an-tany ka zay indrindrako fandalovana ny ety an-tany dia mila manatanteraka ny tiana atao rehetra samy manana ny sainy marina lesy ny olon-drehetrako fa zay aloha raha Fredy aloha ranga aloha za hiala vetivety fa mbola nasa lamba be koa mantsy za io zao rehefa tonga avy tiako mampime analy ty alahy tiako za io koa le ty hiala fa tsy maharitra miandry ankiala tsy maharim-potoana iny fa ahoana aly ty ahoana le ty mba sipa ohatry ny ahoana ny tianareo ty fa ohatra mbola tsy naharaka sipa niaraka taminareo mihitsy za io mba tsy ilazako hoe mbola madio raha tefiko aza dia mampime lesy efa mba nanana sipa izay any lesy fa ohatrany tsy nety tamiko dia natabiko tany kozy dia amiko koa natsoina hoe fitiavana dia fifandraisany fotanteraka misy eo amin'ny rotonta fa tsy vitany hoe firaisana ranofo izany fotsiny marina zany raha tefy dia sipa ohatry ny ahoana aro zany le mampifandray ny fony raha tefy andeo lesy mba ho asa amiriry kosa zany zay alahy zay hitako ho hitan'ny lahiny any rehefa tafiaraka izay ranga ny azo ambara amin'ny lahy fotsiny aloha zao dia hoe sipa tsara fitondran-tena alahy le tsy raha tefy aza mampime manonofy atoandro mihitsy ny ianareo zany aiza kosa tsisy olona azo antoka tokapo zany tsony lesy ety an-tany ety iny fa na dia atao hoe zanaka pasitera azako raha tsy hoe irak'Andriamanitra angako sa nareo mbola tokapoka dia mitady tokapotoanareo koa ny ahiko amin'ny lary raha tefy dia arary fo eo zaza manao an'izany kosa lesy mbola maro be kosa ny lesy ny olona tokapo fa mila mahay misafidy sy manana faharetana fotsiny fa tsy taitaitra amin'izay sipa mandalo rehetrarehetra eo antitra ampitoerana io zany nareo raha zaniko ny sipa efa niaraka tamiko nefa efa mafenkarine nefa ny elaty mbola tsisy napeja ray ny arobainy efa teo ry sainy tia ry mikalo ry mirana ry felana sy ry sandrasiny sisa tsy voatanisy ty tsisy antony tokony any anjehako isa amin'izany mihitsy anie raha Fredy baina fa elavy e bandy sao dia tsy bandy ary elaty zaka zao hitan'ny lahy zao bandy ary bandy akama koa lava za aloha tsy ho azy ny lahy amin'izany mihitsy asura re za maka ny larangary tefy ivily eto fa manaraka indray ay okay ary dia manaraka indray zaniko bavo marina toa ela be indry ny andro any mbola nanao devoir tany amin'ny biblioteka lesy zay ary efa namasaka ve ela tato mbola tsy tamin'izany aky mibandy fa ninona fotsiny koa moa ndrira tsy andro ka za kosa nefa nyteny an'lahy hoe taraiky be andro any dia tsy mba nahandro kosa ve lesy elahy sa ve tsy noana amin'ny fomba ahoana moa ny andrasako andriry io ny zany efa ninana tany amin'ny ankiziko vaovao hoe
Karakarainy tsara mihitsy tena milay aloha le manana sipa-tsy lavitra mba misy ivanianana rehefa sendra ramaka iny. Zany io iza indray zao zany tena tsy andalovana mihitsy koa laha ty ka bôgosy indray moa nareo koa zany tsy hanararoatra. Tsy zare zany rio fa le sipa kely tsotsotra mipetraka ao amin'le hitandry le trano mangamanga pitatsika ao iny. Tafaradalana ho aza io maly de kôtiko fa tonga de nanaiky tsy lirika aly. Efa elaka izy ny kresikresy tamina fa sipa moa izy de tsy avita ikôty ako. Kobondry ihany koa fa bôgosy raha teo mibandy araka ny teny ry teo Fa iza indray ary zany sipa lazaila zany nomena sa lali? Nefa ohatrany tsy lali mihitsy ka raha araka izany filazany hoe tsotsotra izany tena ohatrany tsy mihitsy. Le sipa zarazara iny fa tsy le fotsy ka nomena tokoa moa le anarany. Nomena zany na ny mombamomba n'iny ary mbola tsy fantatrelahy akoriko. Zanak'olona mampalahelo kely iny ve de araraotiny laotra izany. Zay le tie fa manararotra azy ahoana aloha mibandy. Hita fa adalaila fotsiny iziko de avy eo isarahany lahy indray zao. Elahy aloha de andratra fonjanak'olona fotsiny zakany lahy ve raha hoe misy manao ohatr' izany kosa. Andry mila mitandrema de vita efa indry ihany ny bandiko. Nefa le bandina malay iny de tsotra kely tena mbola tsy nahita sipa niaraka tamin'izy iny aloha raha zay bo sista be ngamby izy iny. Fataraka amin'ny raha tify ary ve mibaviko izany tsy mitovy aky mibandy mbola zavatra hafa tanteraka aloha masaka ao andohany fa sady kokoa anie raha mba banto azy iny miaraka amindre tsy hoe ratsy le ry fa diso pastera be fotsiny. Aza de mirediredy eo re ataoko ahoana niaraka aminy raha tsy tia akory iny sady mbola tsy amin'izany mihitsy aloha za fa ny fianarako ny mbola mahalasa dalana zao. Mba miteny fotsiny re ary io ny ary nga tsy nona hono tsy mandroka. Hoay mariny tokoa moa lanila tamin'ny resaka tsisy dikany teto fotsiny ny fotoanako. Andana piretiny afy de rehefa avy eo ndray ndre Izay fa nirehatra le afoko mampalahelo ako aloha le bandy akamy iny de tsisy afa-tsy sipa no andohan'le ry de zaho ny tadiaviny anaraka ny reviny de mialatsiny aloha lesy rafirety fa tsy io sy mbaiko amin'izany mihitsy no aviko mbola tsy te hamoa fitiavako raha teo koa moa ako mbola amin'ny fianarana aloha zao masaka atao tsy haiko ato rehefa mavita amin'ny fianarako tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany sady tsy handiso fanantenana ny dada sy nenany ambanivohitra koa ry zareo zao amin'ny mantsitsinina tena mifofotra andro aman'alina mihitsy mba hoe hiatohana aty andrenivohitra aty aza manary ry dada sy neny fa tsy ataoko verimaina izany mihitsy ny ezaka ataonareo tsy maintsy tafita ary amalim-papiana anareo koa ohatray makaiza koa ary zany saiko izany saika may le loka nandrahoako teto ambony fatapera teto fa dia lozako ny tsipona kotra tamin'ity varo eo atoko ty Atray, misy olona ary ve izany tena misy olona izany aleo jereko oay io ny marina tefy manahoana ry manahoana tefy ao mandrosaka tena samba indrindry vao mba mandalo aiza koa hitako ao mandroso dia mipetrapetra misaotra salama tsara ve aloha ndry ity salama tsara ka ary nga mbola tsy namasaka foana ianao
Dry koa dia mampime mbola vao mitakosina amin'ity vilany ity mihitsy ary ako. Variana nanao devoir teto dia adino hatramin'ny sakafo akia. Bosista be marina kay tefy Aiza kory ry a? Hitako, aiza ka adino hatramin'ny sakafo mihitsy rehefa eo ambody kahe. Nga hita kia. Fa aiza aloha Fredy? Mba aiza moa izy fa tsy mampiaraka amin'ny sipany ihany e. Mahaditra ingely sy ny zokiko iny e. Miovaova sipa foana isan'andro izao. Dia io natao lahasa. Aiza kosa kia? Dia hoe lahasa mihitsy ve? Hita avy tsy mianatra intsony nefa tsy mahita asa ankoatran'ny fanenjehana sipa. Fa inona marina aloha izany no tena nampijanona ny Fredy tamin'ny fianarana kiry io? Kamo e, tsy mahavita intsony. Nga? Dia tsy bedin'iray aman-dreninareo ve? Ka dadanay sy mamanay any lesy tsisy eo e. Fa mipetraka any amin'ny faritra dia manararoatra an'izany izy. Izany hoe mbola tsy fantatry zareo akory izany hoe nijanona tamin'ny fianarana lery? Ie, mazava ho azy. Fa tefy marina sao mba manana masinina calcul azo indramiko aloha. Tsy mandeha mantsy le anao ao. Mampalahelo aky zokindry iny ka. Mba marina moa. Ivy ndry mitady masinina e. Eny e, tsy olan'izany fa azoko ampindramina indrika. Andraso hoe fa alaiko vetivety ary fa adiniko ary koa ilay izy teo mantsiko. Oike. Tena bandy mahafinaritra tokoa ty tefy ty. Tsotra sady endry. Banto azo mihitsy ny mahambabo ny foko. Fa tsy haiko izao raha mba ho tia koa izy. Tia kila izy reny a? Iony? Variana be ndry a? Oay, azafady. Misaotra betsaka lesa. Aleo fahateriko vao vita ny ilako azy Tsy maninona fa izay fotoana anaterandry azy re a. Tsy dia ilaiko maika akory anie ilay izy. Sioka. Eo ary fa rapito izany ateriko e. Zay fa lasa loza Ena kia, dia misaotra betsaka nitsidika e. Tsisy fisaorana tefy Velomy tefy. Fa aiza ary ty toerana misy anaty e? Maheno rano mikoriana misasasasa izany aho dia maheno karazana feom-borona maro isan-karazany koa. Ary maitso daholo ilay tontolo manodidina etiko. Oay, fa izy izany olona manampina amin'ny masoko izany? Tanana malefaka dia tanan-behivavy angamba raha samy fandraisako azy izany. Nizay fa niesoriny tsikelikely ny ala-masoko ny tanany. Zaho dia tsy hainy Ohatra, tovovavy fotsifotsy fihodirana, malama be sady lava koa ny volony. Mendry moa amin'io kanto dia kanto. Tsara rafitra toa zana-javatra izaniko. Tena tsisy kaniny. Tarafin'ilay dia volana mazava raha teo. Sioka. Tefy, za ihany ty. Sa adinonao Ary efa fantatrao ny anarako. Fa iza moa izany ianao raha tsy mahadiso? Andray kosa letsy. Dia adinonao sady ve Andeha izany. Velomy ianao. Andraso aloha e. Ory zazavavy andraso kely aloha e. Ohatra, tena lasa izy marina. Izany izy raha mba nierika akory. Tena maraina zaho ty ny androka. Nefa zahary izany tena mbola tia hatory be. Fa izany aloha eo ihany fa
ohatry ny hafahafa koa iny nofoko an'liny a. Nofoko fa hoe nahita tovovavy manjabe ony a, mbola tsisy oatra azy mihitsy, dia tsy nilaza ny anarana izy raha sahana ny tany iny. Nambarany hafa efa fantatro fa hoe adiniko fotsiny. Izy dia tena hoe izany tokoa ve? Dia fantatro taiza. Raha mba tena misy tokoa moa izany izy iny dia mety hifondra ny fitiavako. Nefa dia nofo marina moa izany raha tefy a. Mety tsy ho tanteraka mihitsy. Eny fa na dia izy aza ve dia zaka sipa manja be ohatran'ireny lahy. Tena izany izany ilay hoe nofo tsy ho tanterakako. Fa mba amfiry aloha izany izao andro izao e. So tara eto ambony fandriana etiko. Oay ilay ty e. Toa efa mivaly maraina. Andriamanitra, tena tara marina. Tonga dia aleo rangamba mipiditra akanjo dia lasa. Iny mamikiviky eny aloina iny tefy io. Tsy maintsy akekesiko iny mba hisarihako ny fony andro aho. Mino aho fa rehefa tsapany fa manam-pitiavana azy aho dia tsy maintsy amboraka ny ao am-pony koa iny. Toa efa tsy androko ery ilay fotoana ilazany amiko hoe tiako ianao. Dia ho valiko amin'izay koa hoe za koa tia anao. Tefy, fa maninona koa ary lasa tia azy tampotampoka teo za. Tefy. Iza koa ary za miantso ny anarako izany ity. Ay ve iony? Ie, za ihany. Fa manao dimaika ho aiza ny toa tsy mety tratrako mihitsy. Fa nanenjika tao aorianako tao foana izany dre? Ie, mbola tia amiko foana anie ilay masina anao e. Nandalo aho maro fa nihidy be tao aminao. Ay ve, tsy olana izany ankiva tazomy amin'ny foana aloha raha mbola elaindria. Tena marina? Eno ako. Iony koa. Amin'ny farany volana izao ilay izy vao mety ilaiko dia andalovako any aminareo any. Mikiary, saotra betsaka tefy a. Fa tsy aleon'ny tefy ve mba mivily ato tsika aloha dia miaraka miala hetaheta kely sy mihinana zavatra kely aloha. Izany very iony. Tena ohatran'ny tsy... Andao fa za angeno mitondra an'lahy e. Ndao fa tsy maninona izany. Ka ohatran'ny mahamenatra be akia. Tefy koa ranga. Aza mihafahafa amiko lesy a. Inona ary ty? Ndao ranga. Eny ariko. Andao ary izany a. Mba izay ahay. Reto ary ny menu dia safidio izay zavatra tianao hohanina e. Aza mihafahafa mihitsy a. Raisy ohatra ny frety zokiko mihitsy a. Ohatry ny hoe efa mpinamana be rentsika. Aza mba manao izay mahamenatra moa akia. Efa fantatra nefa mpinamana be koa tsika e. Satria zandry ny namako ianao dia namako ihany koa. Eny e, azo koa anie izany e. Fa ianao ohatra ny menatra be izany dia izany mahatonga ana miteny an'izany. Inona ary izany metimety aminao e? Inona re izany e? Jus naturel fotsiny angamba aky dia efa mety a. Jus naturel fotsiny ve? Moako izao fa izay dia efa ampy e. Sa aleo ary izany hoe komandy azy e. Dia izay tonga eo dia iarahantsika mihinana fotsiny. Serveuse, vetivety anie e? Dia tena misaotra betsaka kely io fa tena voky be a. Aiza koa e. Mety tsy andro tsony angamba rehefa tonga any an-trano fa tonga dia matory dia rapitson-draiko. Tsy misy fisaorana re a. Fa izao marina ary tefy a.
Ahoana izay? Ianao marina ve tsy mba manana mana vehivavy mihitsy e? Efa ela ihany mantsy ny nahalalako anao nefa mbola tsy nahita mihitsy anefa Fred miovaova vehivavy foana isan'andro. Ndriko manana namana vehivavy ako. Ndry izao dia efa isan'ny namako. Sa tsy namako ianao? Ka namana sipa na olon-tiana ireny marimarina kokoa. Ay ve zany e. Efa nanana ihany taloha fa vonisaraka izay dia mbola fandringa manana amin'izao? Tsy manana ka fa misy olona mahafinaritra izay ihany fa tsy haiko raha ho tafaraka ihany ny aminay na ahoana. Izany ve aky? Mino fa tsy maintsy tanteraka ny aminareo raha anjara aty. Engany fa tefa ne ka olona tsotra sady mahafinaritra e. Izany ve? Misaotra betsaka ny amin'ny fandokafana kely akefa nandriko aza anie mba toraka izany ihany e. Tovovavy tsotra kely sady mahafinaritra kely. Tsapako mentanetana be ny foko marina. Tsy azona an-tsaina marina ary ve fa manam-pitiavana azy aho. Fa iona tsy aleo amin'izay ve tsika mandeha? Ok, dao ary e. Andony zavatra no antsika aloha za. Ary mba tsy dia betsaka olona ny ato izany androany izareo any hipetraka e. Itsy misy sipa mirevy selako. Io apito io mihitsy. Aleo rangahy tonga dia atonona so mba azo atao namana mandrapaka. Izy izany e. Mba afaka miray latabatra amin'ireto ve mibandy? Salut, mipetrara hipetraka ianao e. Hay ve sipa manja kely ohatr'izao izy ty va? Dia mivary lavo aty amin'ny bary. Sao dia diso hevitra ianao raha mieritreritra fa sy mpampiodina mba manalanala kely fotsiny fa reraky ny kandry. Ka tsy mieritreritra inona akory fa kalamina ihany aloha ndry e. Ok. Garçon, mba ampiana be kisaroany azafady misaotra ka. Tsinitsinina aloha ary Fredy akiny anarako. Raha Fredy, afaly malalanao ary za indray no kanto e. Tsara anarana kosa ndry faly malala ny kanto ary. Fa mahafantatra anao. Fandriza no mirevy selina eto. Ay, efa tsy rery-tsony moa izany fa efa eto ako. Tena marina lesy dia mbola vo nandalo bilema be izay tena mila tozakako mihitsy io problème io dia naliako mihitsy aloha naka ty. Tairo ary zaranga miantoka ny labera dia ndriza miantoka problème fa azoko fatarina ve aloha e. Sivoka. Problème ana famille sy ilay izy fa sy avy aloha aloha izany e. Fa ianao marina ve aloha mba olona azo itokisana ihany e. Tonga dia mahazo matoko mihitsy ndrika. Izany Fredy izany ateneniko andry fa olo ny fiarahamonina azo ametrahana fitokisana tsara mihitsy. Indrindra fa raha sendra n'ilay sipa manja kely toandry izao. Arakaraha tarehy marina hony voajavatra e. Kanto ny anarandry teo. Dia manaraka an'izay koa ny endrindry. Kanto loatrako. Maninona raha tonga dia vakila hoe tiako ianao ry kanto ohatrany daholo mantsy nareo lehilahy tsy mahay mahita sipa fa mora lovolavo be mihitsy. Kosy mety bandy hafa aloha izany fa tsy Fredy kosa. Araka ny teneniko andry teo dia
bandomaty zao anoloanandry zao ary azo atokisana tsara mihitsy. Fa raha manaiky miaraka amiko indri tonga dia alaiko vady tena kozy. Aza mirediredy aloha ianao hoe tsy mahaliana azy zany. Fa inona aloha ny tiandre miaraka tsotra fotsiny. Aleo aloha za ody fa tsy inona ary ty ody sahady ve mbola misivy anie zao efa ela be zany teto. Aleo za ody fa efa sasamiandry azy le fandrina mafanako. tairo ary andao ary fa ateriko indre fa ahono ara tsy madiso. Aiza moa zany ndry motoka? Zay mody. Tsy mila tero zany le sy afa matokana. Aiza kosy tsy avelako anderery zany ndry fa tsy maintsy ateriko ka. Andany an'ity tavoangy ray ity fotsiny dia to de sohity de lasitsikako. Ka andao ary zany sotro malaky. Zay fotsiny anie ary ndao amin'izay ary moramora ihany kanto fa saika any anjerany ianao so de efa mamitampona ary ianao ty. Tsy mamy zany ho aza. Mba sendra fampanina kely fotsiny eo mitazoma amiko fa so de enjery eo ka. Tsy mamy zany ho aza fa ianao koa. Eny ary aleo rangahy rahana ny sitrapo fa tsy ahita sipa-manja be ohatr'izao tsy ny alialary Fredy. Tsy maintsy zakako ianao raha kala kely Eto lesy misy ana tonga hitala io misy jiro mirehatra aloha io ny tranonay. Dia ahoana zany ka mba mionino maranga bandy fa nio mataon'la inona zany ka tsy karazan'olona piditra barafoana fa mba nisy olana kely fotsiny de temba hanala kely mety ahita tsony ianao tovy matitra akory kanto fa mba lovy aminao anie mibandy maninona tsara zany ho tianao Fredy kely. sady kosa ve lezy eny akiko tena tsy afeniko fa manjany ianao zao forma be zao kosa ve de ahoana moa tsy ho tiako ka. voasamba ve tsika lisiny iona de efa ti asa ato ny tiako reny ory kanto na de voasambany aza nitako. okizay rediredinao ka aleo zany de efa sasamiandry azay ny olona ao aminay. Mba miony manao azahy kono mory manjakely kanto ny anarako fa tsy samy manjakely zany. Eny kanto zany de aleo rehefa le miony foana raha mbola iona fa tsy te hanome numero anao azaho. kanto kosa ranga maninona jereko aty zany ianao raha pitso tsy mampaninona anao. Awa miony ny foantsika raha sitrapony ao ambony zay fa lasa ohatray de tsy mba misy biso kosa very kanto veloma ianao ka kanto lasa izy marinako jereo any ty fidoladola any avato ariny zany rangaka tena manja le sipa sika. raha azoko iny aloha de tsy asiko dobla nintsony fa tonga de ampy anatateraka iniko iny fa tafiditra ao an-trano iziko. Aleo ranga miala amin'izay fa so de lazain'ny olona fa olon-dratsy eo koko.
Fa aiza koa ary ty toerana misy anaty oay, ary misy tovovavy mipetraka io aloha io manamorona n'le rano mandeha io. Ary fa iza ary io ka aleo rangahy tonona kaikina. Tovovavy lava volo be, dia mety hoe ho zazavavin-drano ve? Kosa mety izy ka. Eo Oe, Tefy, fa maninona ty ianao? Ianao ndraika ity, fa inona ny ataonao eto? Dia iza marina moa izany ianao, fa izany mbola tsy mahafantatra anao ahy. Nefa ianao ty to tonga dia malala tsara ny anarako. Sika, Tsy fantatro foana. Aleo za andeha raha izany. Kosa fa hoaiza ianao andraso moa aloha Adinonao sady ako. Aleo za andeha. fa iza marina ho ahy ianao. Andraso aloha fa maika hoaiza koa ndry Ohatray, toa tsy mety voaraiko akory ary ny tanany raha saika hosamboriko teo ingo. Nefa ny dia tokony ho voaraiko. Izay koa dia nanjavona tsy hitako intsony izy. Nakaiza ry renao teo fa mbola tia hiresaka aminao ne ahy Oay, Andriamanitra, ary fa toa mbola nanofy an'ilay tovovavy iny foana ary ve zahay? Ary iza marina ary ilay tovovavy miseho amiko ao anaty nofy iny? Dia maninona izy no mitsoaka vao milaza fa hoe tsy mahafantatra azy Ary andraso hoe aleo rangahy merina kely ny fitadiako aloha. Ka tena tsy mety tsaroako mihitsy. Mbola sambany teo amin'ny fiainana no sendra vehivavy ohatran'ingo. Fa izy aloha dia tsy ratsy ohatranazy mihitsy ilay sipa efa mba nofisiko tonga eo amin'ny fiainako rahatr' izay. Nefa dia tany anatinao fotsiny moa izany fa tsy ho tanteraka mihitsy. Zaho koa ty dia mandrevirevo an'olona tsy fantatra tao anaty nofy iny akoriko. Fa mba mifiry koa ary moa izao Andriamanitra, toa mbola vao misasaka aza ny alinako. Andeha rangahy aloha hiverina hitady torimaso fa mbola hianatra koa rahampitso. Ahoana ary ny fomba eonako aminao indray rery-kanto efindroa izay no misera anatiny akaikinareo ty fa tsy mba nahita ny salovatavana mihitsiko. Nefa dia tsy afaka tsaiko intsony ny endrinao manomboka tamin'iny andro iny. Za raha teo koa moa tsy mba nahazo ny nomero mba hiantsonako. Tena lasa taraka amin'ny zipo iny arangaly ity. Tena sambako teo amin'ny fiainako ny latsa-pity ohatr'izao na efa betsaka ary ny nandalo teo ambanin'ny masoko. Fred hoa? Finona koa ty mahavariana ny lahy ty? Ohatray le ty iony manaitra koa ty indry fa misy inona ka? Ny fandona tany ga ny sampy sa nisy inona? Tsy azoko. Inona ny tindry atongavana ka? Nisy mpantady an'la karazan-droany teto tamin'ilay lahy mbola tsy tato eo. Atovy kozy kosa rangafatsy. Fa anga elahy namono telefona nitsotratra antso mihitsy. Sa natao lista noara-tandray ny zanak'olona? Tena marina kity efa tsisy ao anaty lista daholo ireny sy para izay sisa. Fiona nahazo an'la tampotampoka teo Maniry nify ngamba ny akora elahy io mba hiova lasa tokampo. Dia tsy mindy raha ho teneniko indray ary hoe efa naniry nify angamba ny akoho andry raha zaniko.
Efa siparaiza ihany zo ny masaka ato an-tsaiko ato. Zany eo fa mba iza loatra ary izany vehivavy nahavita nanova an'la zany raha tena zany tokoa no izy. Any ankizy ihany rio ny sipa fotsifotsy kely forma be zay izy. Io tonga dia tsisy kianina. Tena teo zany vao tena lovy ny bandy. Zany dia ataony lahoana zany re ny sipan'la be dia be reny sa tonga dia isarana manta be fotsiny amin'izao. Evidama sa tedavindre ataoko inona ka. Adala mihitsy elahy ty ka mahandratra fonjana kolona fotsiny. Ny azo ny adalanako anga reny ny terena hiaraka amiko. Esie fa tsy tokony kotinla kosa zareo ka. Efa vitsy zany fa ny ahitako ankanto zao mila ketrihana rery io ny ay kanto zany ny anarany. Ino mazava ho azy tsy tonga dia hitan'ireo hoe manjaraka le anarany ve. Tena kanto marina tokoa izy raha nambabo ny folaka mba haprezante amin'izany olo izany hoe lesa sa mbola tsy entiny lahato an-trano. Tsy maintsy mbola hoentiko eo ankizy. Le fomba fionany aminy azy tia mbola rarabeko sa tonga ve dia hidirako ao an-trano e. Mitsingerin''androany tokoa moa zany ny daty naterahako dia ahoana re zany ny atao e? Invité namana sa ahoana? Ka oka fotsiny aloha amin'izao sady za koa anie tsy manam-bola amin'izany akory. Raha nasa namana tsy maintsy antoka sakafo zaho mpisotro isan-karazany. Aleo rangaha taina mangingiana fotsiny ao an-trano ao. Mandalo eny atsena eny fotsiny dia mba mifidy laoka tsaratsara na marihana n'ity andro ity. Aleo izay ny atao sady tena mety koa izay. Ohatra hifidy kritika ilay tsy ampita etsy aloha mba hanaovako Facebook rehefa tonga any an-trano ka. Mba vidy an'ity telefonina Android tsotsotra ity aho fa nahazo borsa koa izay dia hanararaotana hanaovana connexion-ko. Efa mambolana mantsy izay tsy nanana ny tontsonko. Za raha teo koa tsy sanangataka tany amin'ny dada sy ny eny fa zareo aza mbola sahirana be koa. Aleoko ny hafihafi teny any aloha. Tefy manahoana elahy? Ohatra io no marina. Manahoana ry? Ary andeha ho aiza izany? Tato amin'ny siberatato za. Ndrava avy nianatra izany elahy io. Ie, vondrava mihitsy zaiko. Tefy ahoana kely? Mba afaka manampy anahy lesy elahy? Manampy anao? Ny amin'inona aky izany? Manampy anahy mamita devoir fotsiny ka. Dia roviny izany? Na zao ary dia efa mety. Aleo kely mba rapitso raha tonga tsy mampaninona ndria. Ok ary dia rapitso amin'ny firy? Ohatra hoe ataontsika rapitso tolakandro. Mety foana fa izay fotoana tongavandriany amiko any. Ok ary rapitso tolakandro izany tandre misao tsy tratra trano andray. Za koa ve moa mba ho aiza fa tsy ao foana? Zay zany manantena laza any za. Ieno ako. Mahavariana marina ity Facebook ity. Tsy te hiala mihitsy koa moa vao tafidy tratoko. Andraso rangaha aloha madimadika MP kely ato. Reto zao MP voaingana daholo. Aleo mody mampiresaka sipato aloha mandra-pahy. Na dia fahy koa za hoe tsisy azo atokisana ny sipato fa manala andro fotsiny.
Ary efa nisy sipanazy sondriana kely anazy ao ataty hoe ty eto ty lafatry ny aina sandi zany hono ny anarany. Andrasy hoe jerena ny PDP-any oay le ty tena le sipanseho tamiko tao anaty nofo ty sioka tena izy ty ka jereo ny reto sarany publien reto fa izy daholo tena tsisy anavahana na de kely aza de inona zany na tonga azo tonga tany anaty nofoko tany ka tena mba mahagaga koa izy zany marinako. Olona efa mifanerasera matetika tamiko tato anaty Facebook tato zany fa tsy tsaroko fotsiny ny endriny. Nisy fotoana mantsy very fonina de tsy miconnecta tsony. Ary hitako zany kiala no milaza fa hoe manadino azy hono ako. Raha niresaka ato aloha de tena potika amiko tanteraka mihitsy kiala. Nazako aza moa efa namoaka resaka maneho fitiavana azy ihany na de noveriko sangisangy fa izy ny tonga tena andray azo matotra beko. Raha marina mantsy de mbola tsy niaona akory izay. Mbola mipetraka tany ambala vao mantsy tamin'izany fa tsy tafahoana mihitsy izay roa mandrakitiny androany. Aleo raha nga iverena nandefasana impindra izy de hito eo ny toyana. Mino fa mbola ho tsaroany tsara raha tsy niova izy. Ny MP amin'ny farany ato de hoe fanankaiza foana malahelo anao arahana an'ity emoji triste maro be ty. Mora miraiki-po maro ny rakiala keliko. Olona mbola tsy hitany akory ve de nalatsa-pitiavana azy ohatran'izao. Raha tia compte FB an'ity nefa zao ny jerena de efa mambolana izy ny tsy connecté tsoniko. Mety mba tsy nandefa zavatra fotsiny koa angambe. Aleo raha nga andefasana MP any amin'ny foana aloha. Ary aleo amin'izay aloha sokafana le messenger. Coucou Sandy. De miala tsiny raha zao vao miresaka fa nisy fotoana very ny telefonako. Mino fa mbola ho tsaroanao. Zay envoyé. Tsy maintsy vitany io rehefa connecté eo izy. Masaka koa le vary nandrasako teto ty marinako. Efa saika may aza. Aleo raha nga loharana amin'izay de misakafo aloha fa efa misivy alina sahady koa ary zao. Za ty koa moa de adalako. Toa nataoko anjaran'olon-droa avokoa aneny ety ambony latabatra. Vera anankiroa de sotro anankiroa de nasiako seza hafa koa eto. Ohatran'ireny eo mba hisipa mangy ireny zany lahy. Raha mba tena zany tokoa moa ka maninona. Tena mila tovavy aranga amin'ity aliny tsingerin-taonako tena de hoe androany fotsiny aza mba hanala fahanginana eto. Nefa de ho no fotsiny anie zaniko. Raha nilazako zao io mety tonga teto ianiko. Sady kiala koa ohatry ny hoe hitako tara amiko izany fa zany tsy mety miraika aminy mihitsika. Raha mifetsiny rehetra aloha de nanambara fa de manam-pitiavana kiala. Ary misy olona mandondona anie zany eo ambaravarana izany. Fa iza koa zany no tonga mitady ana amin'ity andro alina be ity. Aleo hoe jerena. Friedy ary ve sa iony? Vetivety eo. Fahaizako ary sy olona ato.
tsisy akory nefa nisy nandondona ary teoko. Ary misy fofon-dranomanitra henoko anie izany e. Tefy tia miarabanao mitsingeritaona nahaterahanao. Happy birthday! Tena le tovavy tia marina. Ary fataizany nahitany ny trango. Le miseho matetika tamiko tao anaty nofy. Ary manao akanjo mihaja be anie izy izany e. Ohatran'ireny hoe andeha hamonjy lanonan'ireny. Fa manendrika azy kosa aloha le izy a. Tefy, variana be ianao. Fa misy inona? Jerenao ambony ambany be a? Lafatry ny ana sandi ianao e? Sa olo-kafa? Ie, za ihany. Zay vao tadidinao. Ka tsaroako. Tonga iarabanao fotsiny amin'izao tsingeritaona nahaterahanao izao. Misaotra betsaka dia mandrosoa eky fa eto ambaravarana eto fotsiny kosa ve? Ao mandroso dia mipetrapetra. Misaotra. Dia tia ny kadô anao? Kadô? Toa gaga be ianao? Ka tsy nampoiziko mihitsy hoe isy olona me kadô zany ako. Misaotra betsaka ary e. Fa tamin'ny fomba ahoana zany nahitanao ny taty amiko ka? Efa volana maromaro angamba izay tsika tsy niresaka tsongo. Ny tena marina mantsy dia very koa ilay telefonina e. Dia voaingana indray vao nahazo an'ity. Eny e, fa aleo tsy miresaka an'izany intsony fa oka amin'ity andronao androany ny fatohantsika aloha. Ankafy izao fotoana izao. Mandalo ihany mantsy izany eto. Sa ahoana? Eny e, marina izany. Tsy kely izy marina. Ohatran'ireny hoe namoaka hery ampangoritsina ireny. Tena tsara loatra kosa aloha rangahy ilay zazavavy a. Tena voamaika babony rehefa nahita azy mivantana ohatran'izao. Eny fa na dia hoe somary mistery amiko izany aza ny fahatongavany aty amiko aty izao. Variana be ianao mandinika. Oay, tena lafatra araka io anaran'io tokoa moa izany ianaoko. Tena tsara e. Izany misaotra tamin'ny fandokafana kely. Tsy fisaorana kia. Tsy nampoiziko hoe iona amin'ny fotoana tampotampoka be ohatran'izao tsikako. Fa hitanao, tena marina dia efa matetika hitako tao anaty nofo aho ianao e. Fa ay ve zany ny dikan'izany dia hoe ahitanao mivantana ohatran'izao ahy e. Efa tsy tampoka aminao intsony raha izany satria efa nampiomana anao tany anaty nofy. Fa tamin'izany mbola tsy fantatrao e? Fa tamin'ny fomba ahoana moa izany nalalanao hoe tsy fantatro akory ianao tao anaty nofy? Fa marina angaha izany? Ieko, gagako. Eny fa avy alao andra angaha izany fa lafatry ny ana sandi ve izany aloha efa manambady e? Atsoa fotsiny aho hoe lafatra na sandi dia efa mety. Sioka. Vady? Efa tokony hanambady angaha fijerinao ah? Ahoana fa atsoiko hoe lafatra ianao izany satria io no hitako hoe manendrika be anao e. Ny amin'ilay resaka hoe vady indray mba manontany fotsiny ary fa mbola tsy manana izany ianao. Ka raha izany anie dia mitovitsika e. Mitovitsika? Lafatra. Ahoana? Tiako ianao. Efa fantatro. Dia tsy nahataitra anao intsony izany satria efa hainao fa tia anao ah. Ie, efa fantatro. Dia tamin'ny fomba ahoana ka? Masonao dia hampialalako an'izany. Izany ve? Ie. Ary ny anao izany mba ahoana ka? Tiako ve ianao? Tefy ah. Ahoana lafatra? Tiako ianao saingy. Saingy ahoana indray e? Misy inona? Mety tsy ho azoko tohizana fa voafetra ny fotoana. Araka ny teniko taminao teo dia ankafy izao fotoana izao.
Minao fa tsy misy kosa rangany olana amin'izany a. Azontsika tohizana foana anie izany e. Koa no mory lafatra. Oay. Ary toa mamanala be ny tananao raha vao ankasiako. Fa maninona ry lafatra? Ririnina anie izao e. Rariny loatra raha mangatsiaka. Ay, marina tokoa zaniko. Lafatra. Afaka mba manorika anao ve a? Ie, afaka. Nampamonjeko molo ny molotra dia mifanorika tokoa moa izany izay roka. Tsapako hoe samy nankafy. Nakipo mora ny masony. Fa ny zavatra mahagaga dia tena ohatran'ireny gilasy ireny mihitsy any amin'ny vatany. Mangatsiaka be. Tsy ataoko olana raha ngahy izany fa afaka mizara fanana aminy aho. Lafatra. Ahoana? Tena babinao loatra kia aho. Le tia. Toa tena resy tory be koa tamin'ny alinako. Ohatra, ary misy zavatra tsaroako tampoka. Nisy tovovavy niarana tory tampoka teto alina fa lasa izy. Lafatra. Ie. Tonga teto izy. Dia lasa iza marina? Sa lasa mivoaka ve? Ny trano aza nefany toa mbola midy avy aty anatiniko. Jereo ne, tena mbola midy karetsaka avy ato anatiny mihitsy ity. Andrekako. Fa mbola nofy ihany ary ve izany izy iny sa tena izy? Nefa ne dia tena mifanoriko izay. Dia avy eo fampitarika teto ambonin'ity fandriana ity. Tsy novy rangahy iny fa zava-nisy a. Dia mety mbola ato ary ve izany izy sa manao fangalam-piry amiko fotsiny? Lafatra! Lafatra! Sioka. Sao dia mba miafina ato ambany fandriana ato. Hoe jerena? Ato ary toa tsisiko. Sady hanao inona ty ambany fandriana ty koa moa izy? Dia nakaiza tampoka teo izany izy? Tsy mba niteny tampoka akory izany izy nalohan'ny andehananako. Ary andraso hoe ohatra ny tondraka doha izy tamin'ny alina. Ary aiza tokoa moa no nametrahako an'ilay izy? Ito eto ambony seza ito kaiko. Tia mipirofo fa tena nandalo teto tokoa iny zazavavy iny matoa ity zavatra ity mbola eto ka. Dia inona hono izany ny ato anatiny? Ary aleo sokafa najerena izay ato anatiny. Mba inona ary izao no ato e? Oay! Boky! Boky ny tato anatin'ilay izy marina? Ary tena ilay boky tahadiaviko ity a. Dia fantany koa izany hoe mila n'ity boky ity dia natao mifanomezana ilay izy. Handray, tena misaotra kiry lafatra malala ny foko a. Ary aleo i-connecta kely aloha fa sao dia mba efa onlininao izy andefasany MP. Ary izy ary ity ohatra mbola tsy connecté mihitsiko. Le MP nalefako tamin'ny maly iny azy ity mbola tsy vio akory. Dia ahoana izany ny atao e? Za koa moa tsy mba manana ny numéro aniko. Mino rangaha fa tsy maintsy mbola ho connecté eto ihany iny e. Aleo fa tonga dia tsindriana ato ty MP nalefako farany ity rangaha. Aleo tonga dia alefa Coucou chérie malala. Nandeha tsy niteny akory indry dia malahelo be a. Misaotra kia tamin'ny
fandalovana fa nafinaritra be anahy iny fotoana iny tiako be ihany koa ilay boky nataonao fanomezana. Manantena fa mbola hitanao ihany. Aleo asiana nyity emoji kely ty eto. Bisous de je t'aime beaucoup. Envoyé. Ça y est. Fa inona koa tia nahazo anareo roalahy ty toa lasa mitovy aretiny e? Lasa mborona amin'ny zavatra tsy hay hoe inona sady matetika mihitsy. Fa iza ndresandry? Zavy Enao fa tokony ho izandray ary. Jereny efa lasa tavela lavitra le devoir saika ataontsika e? Laozanao mandefa saina lavitra be fotsiny. Shi, sala hoe hijanona mihitsy fa tsy ao mihitsy alazany ka. Fa misy olana nga e? Aka tsy misy olana ary ony e. De inona fotsiny zany ka? Fred koa mantsy ohatr'izao mihitsy ny mahazo anazy ao an-trano ao. Lasa manjoretra be ohatriny reny akoho voan'ny parky reny. Fredy? Fa nanino le rika? Tsy haiko izay mahazo anazy fa ngamba ho lasa tala amin'izany zazavavy mampirediredy azy isan'andro izany. Niova be ne izy izao e. Milaza fa tsy aditra am-behivavy intsony neny lahy. Fa iza hono izany sipa nampiova azy izany ka? Ohatriny hoe izany kanto izany hony. Sa iza tsara moa izy teo. Ary neny lahy mba iza mahalasam-borona lavan'ny lahy io e. Tsy afeniko andria ry leony fa misy sipa mahavaky ny lohako izay tokoa any. Nandalo tato amiko tato izy omaly hariva dia lasa tsy mba nitiany akory veky izy tamin'ny maraina. Dia ny tena mahatalanjo na dia mbola nidika retsaka avy aty anatiny le varavarana nefa izy efa tsy tato trony. Zany hoe natory tato amin'lahy zany izy? Ie, natory taty mihitsy izy. De tsy hita hoe lasesa zany marina fa mbola niditra tato anatiny ny varavarana? Ie no ako. Efa niteneniko andry teo fa mbola nidika retsaka avy aty anatiny le varavarana nefa izy efa lasa. Mety hoe ny oatra varavarakely angamba izy zany. Aiza kosa kia. Na ny varavarakely koa zany mbola tsaroko tsara fa mbola nidika retsaka avy aty anatiny daholo. De mahay raha manjavona angamba izy raha izaniko. Na mety hoe no fotsiny le ny anan'lahy. Fa ve ty tefy ty ka manao sipy? Ary mbola tsy hitako mihitsy izy raha zany fa iza hono anaran'izany sipa mahay raha manjavona izany e. Iony koa. Aoka izy le any aminy fa zavatra matotra ne zany resahako anao zany. Mba mila mifanampiana avy amindria. Sioka. Atsoila izy dia anontany io sa tsy manana ny many koa? Tsy manana akoatra ny compte Facebook. Nefa koa ne izy ary tsy mety connecté mihitsy. Afaka mba jereko ve ny sariny izany? Andraso e. Tena hijery ianao Alefasa e. Andraso ary. Ty. Io ny sariny ato amin'ny Facebook. Mbola tsy fantatry indry mihitsy. Ary tsy ratsy kosa izy izany Mba alaivo hoe le sariny afindrako aminy anahy? Sa mba fantatry Fred mantsy. Fa raha zaho aloha dia tena mbola voasamba nahita ny endriny Fa ndry zany ve tsy mbola nahita olona mitovitovy amin'io mihitsy? Mbola ka voasamba mihitsy zao zany nahita azy. Dia sanatria ve ka maninona? Sa sanatria dia nitongava matoto teto elako. Aza dia miteniteny foana kiry io matoto ahoana koa izy aza ve olombelona mitafy nofo be iny tonga teto amiko teto alako matoto ahoana?
dia maninona izany izy ny nanjavina fotsiny tsotra izao e? Sa misy olombelona mahavita an'izany? Tsy haiko ry ony na zako aza momba gaga tamin'ny fisehoan-javatra iko, fa izy aloha dia tena olombelona nofa mandra mihitsy. Okey, hitantsika eo izany. Tovovavy mifono mistera koa izy izany. Dia tena marina ka izany lazaindry zaniko, mifono mistera amiko tokoa. Fa mba tantarao amiko tsara ny fifandraisanareo sy ny fankalalanareo voalohany. Liana be koa io n'izany ao ary fa ho tantaraiko amindry e. Ainganary. Fred. Oui. Afaka mba manontany zavatra vetivety amin'ny lava e za? Inona indray aro ny zavatra tiandry anontaniany? Hitan'lahy, sao dia mba fantatry lahy ty tovovavy amin'ny sary ty. Aiza hoe? Lahy mantsy tô mahalala karazam-behivavy izay ihany. Aseho tsara aloha jereko e. Ndraso ary ty. Ary aloha hoe jereko tsara. Tena ikanto ty ry ony ikanto io. Io mihitsy le simpanambarako andriny. Ary fataizany nazahoandry ny sariny ka. Izany hoe fantatrindry izany kanto. Ka tsy kanto izany io fa lafatra. Ankizy ny tefony io fa misy tantara fahafa tsy dia mazava loatra izay ao amin'ny zareo. Aiza simpandrantefy ahoana io e. Andry koa aza mibala ho azy ikanto ho any anaran'io. Sady tsy possible mihitsy zaniko. Zaza ve mbola tsy nazaka azy dia itefy no tsy marina izany e. Kitavy izany efa teneniko any lazaniko. Lafatry ny aina sandiny anarany amin'ny Facebook. Dia ankizy ny tefo io. Ary tonga tao aminy io tamin'ny Maliala. Fa hitan'lahy. Tsy hita tampoka hono izy tamin'ny maraina teo. Tsy azoka. Fa tsy tatapoka hoana moa izany. Sioka. Ndraso ary. Aleo ary fa averiko tantaraina amin'ny zavatra nambarany tefy tamiko mikasika azy. Kalma alondry e. Sao dia makanto ihany ary io lazaindry efa lafatra io e. Izany hoe tsy dia mifanalavitra izany ilay anarany. Kanto egalina lafatra ihaniko. Tsy haiko aloha tena tsy haiko fa ny tsara aminareo ngamba mifanantona tsara dia manontany hoe iza marina le kanto dia iza marina koa le lafatra. Eny ary aleo fa tonga dia alehako any an-trano any le dala raha-pitsy vao marainako. So mantsy ny ankiziko indray ny lasa an'le rioko. Fa tsy efa hitan'lahy moa ny tranon'izany kanto izany. Iza mahita raha endrika sendra mba mitovy fotsiny. Hitako mihitsy fa za aloha mbola tsy santsofoka tamin'ny lavatra aminy e. Iza mahita so olona kizetombelona be mibainony sy mibofoniko. Fa ohatrany tsy maintsy alehako ao an-tranony ihany raha mbola tsy hitako mihitsy kala. Fa tantarao amiko tsara hoe iza aloha le lafatra e. Zao ary hitan'lahy, araka ny tenin'ny tefy tamiko aloha dia hoe iza koa ary izany mandondona farafaran'izany le tia. Izany raha tsy mbola miraikitra be mihitsy ny masoko. Fa izy izany e. Ary andraso hoe ohatr'izay fa tao mbola amin'ny 10 alina anie izao e. Dia resitory aloha be koa izany ara zaniko. Aleo raha ngany tanina eny ambaravarana eny mihitsy aloha.
ohatrany tsy mety mitsahatra mihitsy mantsy ilay manindonako. Fa izy izany eo za ihany. feo am-behivavy fa tsy fantatra hoe iza. Za ihany iza hoe Lafatra. lafatra? Lafatra? Hay tena eo marina. Mandrosoka lafatra. Azafady raha nanelingelinanao amin'ity andro alina ity fa tsary dia tsy maintsy nankaty aho. Fa misy inona kely lafatra? Misy olana angandry? Sioka. Tefia, Ahoana ke? te ahitanao aho. Malahelo mafanao aho dia tsy maintsy nankaty. So avy ary aty amiko malalako e. Oay, ary toa tena mbola mamanala be ihany ianao a. Tena mangatsiaka ianao, sao dia omeko akanjo mafana aloha ndry e. Ary toa tsy namaly izy fa dia niondana teto atratrako foana ihany sady mamihana mafy. Tefy, Ahoana ke malalako? tena tia marina ve ianao sa sangisangy fotsiny? Andray kosa kely lafatra. Tena tianao ary lafatra. Ianao ihany ny olona nahavita namoha ny fitiavako indray. Misaotra letsy aho. Izay fotsiny no tiako mba ho heno. Rehefa tia anahy ianao dia ataoko ampy ahy. Fa lafatra, ianao tiako moa izany ve mba tena tia tokoa aloha e? Mazava ho azy. Tena tiako ianao. Matoa vitako na ny ohatran'ny tontolo nisy aza ny onako taminao. Izany ve? Fa hono ary lafatra? Ahoana? Izay izany ianao dia lasa tsy mba niteny akory tamin'ny maraina. Fa nisy inona? Ngany zavatra nataoko ka nampalahelo anao tamin'ny alina? Dia ny zavatra mahagaga koa dia mbola nidika-karetsaka avy ato anatiny anie ilay varavarana e. Fa inona izany no mety ho antony nandehanandrika? Tsy haiko. Tsy manana fanazavana ny amin'izany aho fa ny azoko ambara aminao fotsiny dia bedy aho raha mijanona aty aminao ao aoriana misasak'alina. Bedy? Dia bedy nisaka? Bedy ny ao aminayko. Hafahafa koa zango. Dia voatery tsy maintsy andao andray izany ianao rehefa avy eo alohan'ny misasak'alina? Eny ry Tefia. Te ahitanao fotsiny ihany ny antony mbola niferenako aty io. Andray kosa kiry lafatra. Dia tsy mba nihevitra ny fifandraisantsika ireny ho tonga amin'izao mihitsy aho fa dia mahay zavatra marina ilay mpandahatra ka. Lafatra. Lasa tena tiako aneo ahy ianao e. Tsapako amin'ny fitahian-tanan'ny foko ato anatiko ato. Ilay mpandahatra? Sioka. Mpandahatra amin'ny fiainantsika. Eny moko. Hitandry ilay ao ambony ao. Tsy ilay ao ambony trano ao fa ilay nampiray antsika toy izao. Mandra-pahoviana nefa e. Ka izany anie lafatra miankina amintsika roa ihany e. Mino aho fa ho mandramaty. Mandramaty? Ieko, sa tsy izany indray? Tsy haiko. Fa ny fantatro dia tianao aho. Dia raha tena tia ahy izany ianao dia aza mandao anahy tsony fa mijanona eto amiko foanako. Tefia. Ahoana e? Tsy afaka manohatra amin'ny fitsipika ao aminay aho. Tsy maintsy mandao anao aho. Andray. Aza manahy fa any andro mbola hifankahita foana tsika. Rehefa tonga ny fotoana. Dia maninona kosa nefa tsy maintsy hoe amin'izao alina izao e. Dia tsy mba afaka miandry andro mazava mihitsy kosa ve kia? Tefy. Ka. Ekeo fotsiny aloha e. Any tiako ianao dia aza manahy amin'ny ankoatran'izany. Sanao kosa e. Indray ariko. Matoky anao aho izany a? Dia mahazo matoky anao koa aho. Ie, mahazo matoky anahy ianao fa lehilahy toka-po be toy ny siny anie za ka tsy mba mahalala fa tsy rano e. Izany io? Ie. Mamiko loatra izany teninao izany. Fa izao Tefia. Ahoana ke malalako? Sofiranao fa handeha amin'izay. Mbola lavalava mantsy ny lalako. Dia tena handeha tokoa moa izany ianao? Tsy sangisankany izany e. Hitsidika anao fotsiny ny antondiako aty dia handeha. Ao ary fahateriko indry e. Dia tsy maintsy manatitra anao fa henjana be izany hoe vehivavy kely ohatran'izao io nefa handeha irery amin'ny andro alina be ihany.
Zany matokana fa tsy mila terin'izany intsony e. Lafatra tsy mila anao irery zany afa tsy maintsy manatitra anao a. Andraso vetivety aloha, andraso kely eo fa apiditra akanjo mafana dia andehitsika. Etandre, izay dia vita. Ty ao anao fa ty akanjo anankiray ty fa mangatsiaka be ne ianao e. Akanjo manify kely ty koa moa no entinao atyko. Aiza ianao no tsy angatsiaka? Dia fonao anaty. Anao ve kifa tsy olana izany a. Foko an'ny malalako iny. Misaotra betsaka ary e. Dia lafatra. Tsaroko foana rehefa manao an'iny akanjo iny ianao a. Any a. Tsaroko foana ianao tefy. Eny ary. Andeha amin'izay zany tsika? Ie, andao ary. Hoay e. Ary mangatsiaka be marina ka ety an-tokotany aty a. Andriamanitra, fanakaiza tampoka teo koa lafatra e. Ary toa tsy eto akaikiko eto tsony izy. Lafatra! Lafatra! Fa lasa aiza tampoka teo koa ary izy. Ary toa lasa nangina be tampoka teo koa ny tontolo. Andrekako a. Ohatra ny lasa matahotra. Tire e. Lafatra, fa taiza tampoka teo koa ndry e. Zany raha tsy manao izay ampivarahotsan'olona fotsiny. Fanga lasa matahotra tefy. Ka ianao nanjavona tampoka teoko. Dia avy eo nefa io-mipotra tampoka indray. Fa taiza marina izany ndry teo ka. Teo foana ary fa tsy hitanaoko. Nanao fangala-pery izany tsika. Antsairo lafatra dia fangala-pery amin'ity andro alina ity mihitsy kosa ve? Ieko, nga moa maninona? Dia tezitra amiko izany ianao. Ianao mahasositra. Ary andao amin'izay ary andeha. Sambo ilay verina ho any an-trano aloha tsika. Tevokoa. Azafady ary e. Andao andeha raha aterinao a. Fa afaka tsy aterina ane. Raha ohatra. Ateriko andry. Andao. Tarito ny lalana fa mbola tsy hitako anie hoe aiza makany aminareo e. Aiza dia makaiza ilay lalana izany amin'izao. Tonga! Io vavahady ny fidiranao aminay e. Misaotra betsaka nanatitra. Zay a? Amanaraka indray tefy a. Antsay, fa nga dia tsy mba misy biso mihitsy kosa. Biso ary samy mahalalako izany e. Dia ataoko kalembe koa. Tena tsy foky ianao lafatra. Tsy mahafoy anao koa fa voatery tsy maintsy mandao anao tefy a. Indray ary. Dia mandehana ary izany fa andrasaka eto indray mandrapiditra indray ao an-trano. Zay fa veloma ianao. Veloma amin'ny malalaka. Mbola namanala be foana anie lafatra tamin'ilay namihana teo na dia efa nanao an'ilay akanjo mba mafana nomeko azy iny azy. Iny tokoa fa nisy nanokatra ilay vavahady fidirana dia niditra izy. Ambony folo latsaka dimy izao. Dika izany fefy sasaka ny alina. Soa ihany ary izany izy fa mba tsy tara fa mba natratra ny ora tokony ho diniko. Zaho koa ity dia variana eto. Itoto hamonjy ny fidiana amin'izay moa izany fa mbola aiza koa ity trano diako e. Dia sahako aloha lara tefy amin'izao manatitra sipa amin'ny andro alina be aty izao ko. Raha izao moa izany voasaka mpaninda keny an-dalana iny dia asa fotsiny. Engany mba tsisy androbako. Ty fahatony hitoko. Ary mbola midy be izany trano raha tefy izany.
dia sanatria ve mbola matory foany nefa andro efa mivalo any izao. Ay moa ikaindo marina moa dia manararoatra matory marainy le riko. Aleo rangahy tonga dia tairinao ka. Raha tefy izy zandry tefy raha tefy io. Fa ahoana alitiry bainina toa mbola voavy natory mihitsy nareo zany Dia ahoana alitiry Fredy ay fa ahoana mao mandroso aloha lahy. fa tsy salama nga ialahy zany sa ohatra mbola bongo maso beko. Iza Ioko iza kosa fa misy bilemo nga sa sioka. Tena tsy haiko lesy fa mety le tsy ampy torimaso fotsiny ngamba. fa manao inona aloha ialahy ny alina no tsy ampy torimaso Nisy zavatra natao kely izay lesy tamin'ny alina. ay ve fa zao Ahoana ality azafady rangahy aloha raha manelingelina nylahy tamin'ny torimaso fa misy zavatra manitikitika mafy ny saiko Tara tonga dia kosioka inona no manahirana an'lahy. tsy zany letsy fa iza tsara hoe le sipanina telefonina niony any iny. Tsy azoko fa sipy izy ality. Le sipa ohatra ny fotsifotsy kely lava folo izay le tsy izy atao hoe andefo mandrinareo onko. Ay ve lafatra lesy iny ino ny olona miaraka amiko. Za dia mampiasina letsy raha tefy Mampiasina ahoana tsy lafatra zany ny anaran'ny sipa iny fa ikanto. Fantatro tsara ny elity izy iny sady tsy possible ho zakanareo kosa rangahy iny. Tsy le fa inona koa zany ny antony mahatonga ny lahy miteny an'izany ka efa nikoty azy iny koa afa tsy zaky nikoty an'izy lahy. Kanto lesy fa izandray Hay ve ikanto anie zany ny olona nikotiany lahy fa tsy lafatra. ka siparay ihany le tsy io na kanto na lafatra. Lahy ty koa toa tsy azoko mihitsy ka tsisy an'izany kanto zany ny anaran'ny lafatra ary fa taiza aloha no nahitany lahy n'izany sipa mampirediredy any lazany koa nisy fotoana izay mba nanala kely tasy amin'ny baratasy dia taony nahitako azoko. Tsy mino lahy raha hiteny hoe niarany sotrosotro tao izay dia avy eo nateriko iziko. Fa tena mandry izany sipa izany raha lahy tena taraiky amin'ny mihitsy ny bandiko. Sipa hafa lesy zany ny an'lahy ny resahan'ny lafa tsy lafatra velively ny amantsy teneniko any lafa sipa endry be tsy possible hiditra bara mihitsy zany ary tsy possible hikasika alikola mihitsy koa. Fa efa tena fantatra lahy mombamomba azy rehetra no mitoky tena fantatra ohatr'izany ve lahy ty efa ela be lesy no mifankahalalànay zany tena kosa zany fa tsy hoe voainganao no tonga tato amin'lahy dia niala tsaky teny akory ny maraina. Dia mbola nidikaresaka avy ato anatiny ny varavarana. Zany ka tena bandy manonofy atoandro ly tia lary tefy zay no lazaiko fa tsy marina akory zany fa namorona fotsiny sainy lako. Inona ny ataony kato aty amin'ny lahy aty sady bantsotra kely tsy aliana ohatr'izao ve lahy dia mba ho tiny. Tsy fandahatra amin'ny makasika an'izany eto amin'ny lahy angamba ava aleo fotsiny amin'izao lesy ry Fredy na ino lahy na tsy ino tsy aferako koa zany. Tairo are fanontaniana farany azy te apetrako amin'ny lahy ty. Ahoana efa kobolao raha ve ny tranon'le sipy Ieko izaho aizaka hitan'ny lahy ary Ambohimadera ary an'le eo ampitan'le fiangonana vaovao ny orona io vilahy kely mifefy tamboho avy dia avy izay ny trano misy anazy. Hitan'ny lafa kanto le olona lazainy lafatra lafatra. Fa ahoana tsy iza fa le sipa niarany revi tamiko dia nateriko nodiny ihany zany. Fa tsy possible hoe azo laza any rangahy iny efa anahy kanto anaharery iny ary tsy zaraiko amin'ny lahy zany. Tiako letsy kanto ary tena tiako izy. Fa any amin'le misy any lafatra koa zany misy an'izany kantokanto ny lahy zany. Eno any mihitsy fa efa tena miaraka marina velo nareo zasy lafatra ve? Fa iza ndray tsy haiko tsony na lafatra nakantoko
Fary ale sary hitako aloha dia tena ikanto e. Mba mahagaga marina indray le zaniko. Sipan'lahy bobaka be nefa sipa ray serana tamin'ny lahy iny to mampirediredy alahy ohatran'izao. Ka tena tiako izy rybaina. Tena tiako kanto ity. Izy mihitsy ny namono fitiavako fa reny afy reny dia fanalako andro fotsiny. Tsy haiko hoe mba miditra ao amin'ny adohanareo avy zany koziko zany e. Arono ality e. Inona ka? Sao dia mba manana kambana aminy aza lesy zany lafatra le. Tsy haiko tsony letsy a. Tena aleo ity zao dia andeha marinina ny antranony any zany fa lasa antsika mitsammy mandray ity no mifanasa vangetoko. Any no ahitana marina hoe iza marina lafatra dia iza koa le kantokanto mampirediredy an'lahy io. Sady orybainina. Inona ka? Ohatra misy zavatra tsy maty kololo zany eny ity eo amin'ny zareo. Inona indray ary ny zavatra tsy maty ny lalolo e? Andao ranga aloha dia rehefa tonga amin'ny mahita azy e. Tairory. Tia fa tongako. Io kobolina io trano io. Ainko be. Ao kanto no mipetraka. Dia ato koa ny elitiry bainina no mipetraka lafatra e. Inona ariko tsy tonga dia tsy ndrio ary le sonerie. Ao ary anaovako azy. Njahany kosa angafa mba misy olona tamy hanokatra vavahady e. Olty e. Voatra lasa mitobotoboka be zany ity mifoko ahitany lafatra. Sika. Hay, mba hanao ahoana reny fionanay androany e. Ka naza koa ary ity mitaitaina beko. Anao ahoana ary ny fionako amin'ny kanto e. Mbola tsara ny ary vesa. Kanto. Lafatra. Ohatray? Fa izy nareo? Itefy ihany akity lafatra. Adindrisahady kosa nga e. Vao tamin'ny alina rany antsika ny eo ne. Dia nateriko hatreto mba vahady teto mihitsy ianao. Fa dia nikanto sahady nga zay. Raha natadidiny dia za le bandy niaraka nyrevy taminao tatsy amin'ny baratatsiko. I Fredy. Fredy ny anarako. Andre kako, tena tsy mahafantatra anareo ny zary tovolahy e. Lafatra. Adinonao sahady kosa ve ahy e. Aza mikasikasika aloka. Tefy ihany akity a. Tsy lafatra ny anarako. Kobolina zany. Tsisy lafalafatra lazany ho any aty fa kanto. Sa tsy zanitra kanto? Eny e, kanto ny anarako fa za koa ny tsy mahalala anao e. Fa iza moa le anaranao teo? Fredy San-Erika kia. Fredy ihany e. Fredy? Ndraso hoe. Sika. Mba hisotro kely hoe le satrokao azafady. Ao ary. Fredy. Ohatrany hoe olona efa hitako fa tsy mety tadidiko mihitsy. De enao Tefy? Ie, Tefy ny anarako. Tena mbola tsy hitako mihitsiny. Eny e, mandrosoa aloha aty anatiny no miresaka ary tsika e. Aleo mipetrapetraka eto amin'ny chalet tsika no miresaka. Dia mba lazao atsara amin'izay hoe ny fotoana nahalalanao ao voalohany ry Fredy? Zao ary. Ela aloha ry Tefy tonga dia tsy miditra tsony manomboka eto Tatarao lesy fa inona ry ty? Zao ary, nisy fotoana ho hitako nisotrosotra rery tany amin'ny bary ianao. Dia tonga dia nanatonako teo. Dia niara-nitsotro teo tsikako. Dia avy eo ianao nateriko. Mazava ho azy hoe efa alina loatra tsika vao nitafiala taoko. Dia aza toizana tsony fa tsaroko amin'izay. Zany ianao le bandy tamin'iny? Dia taiza indray no nahalalanao any lafatra ry Tefy? Fa zao aloha. Tena tsy lafatra ve aloha ianao e? Tsy lafatra fa kambana aminy ka. Maninona? Tefy mba lazao amin'ny Atsipriany tokoa e. Aza mba miany re, tena tsy lafatra ve ianao e? Fa aiza zany izy amin'izao? Milazy ahy e. Tefy
efa tsy namantsika tsony izy. Maninona tsara? Fa efa tsy namantsika tsony ahoana koa e? Vao alina anie izay no mifankahita e? Efa maty lafatra tiefia. Herinandro angamba izay. Ary izay moa tsaroka ianao. Ianao le hoe Tiffany namanto amin'ny Facebook. Tsy marina kosa rangahy za fa mandainga ianao a. Mbola velona lafatra fa tsy tianao hiaona amiko fotsiny izy. Tsy haiko hoe ahoana ary fomba nazavako azy aminao ry tovolahy fa tsy mandainga rangahy ianao a. efa maty lafatra. Raha ohatra tsy mino ianao dia andao asehoko anao ny fahasanan'ilay venany. Atsy ambadika tsy nananitra aminay atsy. Io ny fahasanan'ilay venany io aloha io efa maty lafatra. Roatra misy akanjo ba miantona ny ambony lakroa io zany. Hitanareo ve io? Oe, entiko. Fa inona nataony eto? Le akanjo nomeko nanaovany ty. Tena ahoana loatra e? Okizay Tiffy. Lafatra! Okizay Tiffy. Fa maninona dia lozanao sahady e? Sioka. Tena tsy zakako zao e. Lafatra! Tsy marina kosa zao e. Lafatra! Efa ela no taizana retiny lafatra ry zareo Raha araka ny nambaram-pitsabo azy dia nisy rano mipetraka tao anatin'ny fony. Zany a. Ie, nanana areti-po noho izany izy ka tsy mahay faly loatra nefa tsy mahay diso malahelo loatra ihany koa. Nisy fotoana nefa nisaraka dadanay sy neninay dia teo ny vao maika nampiombony sy fahasalamany. Andray kosa. Ny andro nisarahany dadanay sy neninay no nahitany Fredy tany amin'ny bara satria mila tsy ho sakako ny atrika an'izany dia losako miboboka toka mba anatinona an'izany. Ny any lafatra ny tena losa fa nitarika azy tany amin'ny fahafatesana mihitsy ny fisarahan'ny ray aman-dreninay izany. Nisy fotoana ihany koa tao hoe naninona ka? Tsy namaly ny ampehany tao amin'ny Facebook tsono iny ianao ry Tiffy. Dia efa isan'ny tondra lahelo azy io tamin'izany satria ny fifandraisany taminao mba nahatsapako hoe izay ny tena anisan'ny tena nahafaly azy. Izay kosa lafa. Raha nambarany tamin'izany nefa dia ohatra mbola tsy tafahoana akory nareo. Andray kosa kely lafatra. Dia ny fanahy ve izany ilay seho tamiko tao anaty nofo ireny? Dia avy eo tena nivantana ohatran'ireny tena nisy tokoa ireny. Ie. Lafatra. Mbola mila anao ne ahy e. Okizay Tiffy. Raha ny amin'ilay hoe tsy namaly MP indray dia nisy fotoana very telefonako. Efa misy zavatra mistery amiko e. Mbola niaraka nankalaza tamiko ny anniversaire-ko ne izy tena nanome cadeau anahy e. Dia sanatria ve ka ny avelony iny zany? Tantaro amiko tsara hoe ry Tiffy. Aleo fa ho tantaraiko anareo daholo ny fotoana amin'ny arahanay e. Miainanao ary izay. Dia ohatran'izany ny fotoana mamy mbola niarahanay reto. Porofo mivaingana io akanjo miantona ambony fasana io. Efa nahatsikaritra zavatra hafa ihany afa
Tsy netin'iny mihitsy ny saiko. Isan'izany zao le fotoana niarahanay voalohany. Tsy tatampoka ny izy dia manarak'izany koa le vatany mamanala be foana ary le hoe tsy maintsy mody alohan'ny sasak'alina izy fa bedy. Tena mistera marina izany alina niarahanareo izany a. Tena tsy mampino. Tena tianao anie lafatra e. Fa eny e, atao ahoana moa e, tsy anjarany ianareo. Dia ahoana izany ny ataoko e? Ahoana ny ataoko? Sa mbola miseho amiko ihany ve izy nefa efa avelo? Tenenao amin'ny manoloana ny fasana eto izay tianao ambary e. Sioka. Lafatra. Ikaiko hoe mbola tia ianao. Za koa mbola tia ianao. Nefa efa misy antsana be nampisaraka antsika. Dia ny maty sy ny velona izany ka tsy afaka miaraka intsony tsika lafatra. Tsofi rano a lafatra. Dia mandriam-piadanana koa ianao. Oay, iny fa nisy tadio mipotra tampoka dia naka an'le akanjo teo ambony fasana. Dia io tafapetraka alohan'ny tefo io. Midika izao fa nihaino resaka teo izy ry Tefia. Sa mbola tia ny lafatra avokoa tsika rehetrarehetra nefa tsy maintsy manadino azy e. Ena, marina izany fa aizaka izao ny ray aman-dreninareo raha tsy mahadiso. Dada lasa ny atoleary e, vao avy nandevina ny lafatra izy dia lasa. Fa neny kosa ny amin'ny tranon'ny bebe anay. Dia ianao sisa izany ny atao amin'ity tanàna be ity ka? Ny zaso ny fofom-badiko. Rano marina dia efa nainga ao any ampitan-dranomasina izay dia kardiay no hiandry ny tanànanay. Maninona tsara hoe ry kanto? Fofom-badinao? Ie, fa toga gabiano. Efa misofiny ihany e. Teratany frantsay izy. Ay ve, ho avelanao eto izany zaiko. Tairo rangafa tsy maninona. Mitsodrana ary kanto a. Misaotra e, dia mitsodrana anareo lahy ihany koa mba hita ny anjara mendrika anareo. Vehivavy tsy vanina tsy. Mangina lesy a. Misaotra betsaka ry kanto a. Fa na dia tsy hitako mandrakizay tsony azy lafatra dia tsy adiniko mandrakizay koa iny alina mistera ny arahanay iny. Andao anderim-bainina fa lolo veny resahana eo azy. Andao e. Alina mistery. Ilay alina mistery, tantara no soratan'ny Aloka Tefison.